Lava tompoko lasy tompoko vavy ankapaliana atrano androlanao ny fandaharana mety toetry ny andro indray ary ho an'ny zoma sy ny sabotsy lahady amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay mety toetry ny andro izay ho an'ny 3 andro manaraka aloha dia ny zoma manokana dia mbola mitovitovy amin'ny ty alakamisy ity ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny, zany hoe mbola hita taratra ny zavotany vao maraina amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sasasany amin'iny voatany iny ary mbola hita mibantoerana ny masoandro. Aorian'izay kosa dia azo vahana ny tsokany alizay ny sabotsy sy ny alahady, indrindra moa fa ny alahady dia miandrandra andro mandrahona zany amin'ny ankapobeny voatany manontolo iny mety arahany herika ho an'izay sabotsy hariva sy ny alahady izay dia anorana malefaka aty amin'ny ilana atsinanany nosy aty. Hojerentsika amin'ny atsipiriany izay toetry ny andro izay avy eo fa ho an'ny an'Andriamasina kosa indray dia tokony hitandrona aloha ny mpampiasa ny ranomasina any atsimon'ny nosy indrindrandrindra ao anelanelan'ny Morondava ka hatraty amin'ny Toliara mahazo ny tendrony atsimo iny ka hatraty amin'ny taolany aro iny no lianondrano avy aty atsimo andrefana dia mahery ny onjan'ny ranomasina dia mitandra tsikelikely aty amin'ny ilana atsinanana izay tokony hitandrina ihany koa zany amin'ny ano any amin'ny alahady any aty amin'ny motsiraka atsinanan'ny nosy ety. Ny toetrandro amin'ny atsipiriany ary ho an'ny raha maraina araka ny nambara teo dia misy ny zavotany na andianjavona ny voamaraina amin'ny faritra sasasasany any amin'ny avoatany somary mandrahondrahona kosa dia amin'ny atsimo atsinanan'ny nosy efa andia mandrahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro ho an'izay toetry ny andro rapitso izay ihany dia misy aloha ny olana tandrifon-drahona izay hoentin'ny rindron-drahona atsinanan'ny nosy aty amin'ny manodididina morotsiraky ny faritra atsinanana aty amin'ny tapany avaratry ny faritra vadivavy aty. Ankoatr'izay kosa dia efa andibo ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana rapitso kosa dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny faritra avoatany, 7 ka hatramin'ny 9 morotsiraka atsinanana, 1 ka hatramin'ny 2 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra 4 degré celsius tazana any amin'ny faritra Boeny Mahajanga no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ary ho an'ny sabotsy kosa indray dia somary efa mahazo vahana ny tsodrivotra avy aty atsimo atsinanana, zany hoe efa hita taratra zany olana malefaka aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy. Somary mandrahondrahona kosa ny ilan'ny atsinanan'ny voatany iny indrindra moa fa ny takariva ary mety arahany herika kely izany. Aty andrefana kosa dia efa andibo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana zany dia somary hidina ho an'izay sabotsy izay 12 ka hatramin'ny 13 ny aty amin'ny voatany ny ambony indrindra, raha toka 13 ka hatramin'ny 14 morotsiraka atsinanana, 13 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia aty avaratra andrefan'ny nosy 13 degré celsius any Antsuisy Mahajanga. Amarana ny toetry ny andro ho an'ny alahady dia ao anatin'izay volonandro ririana izay tanteraka isika mety ahitana herika ny voamaraina na hoe ny takariva aty amin'ny ilana atsinanan'ny voatany anorana malefaka ny atsinanana manontolo ifandimon-drahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana moa ho an'izay alahady izay dia any amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 any magnatitsika aty amin'ny faritra voatany ambony indrindra, tafalatsaka hatramin'ny 13 ka hatramin'ny 9 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy, raha toka 13 ka hatramin'ny 14 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia 13 degré celsius any amin'ny faritra Boeny no ahitana an'izay Mahajanga. Dia makasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany, manasanao hatrany nanaraka ny meteo malagasy manaraka indray ary veloma to.